Faly miarabantsika tsirairay avy izay tonga manatrika eto ary faly miarabantsika tsirairay avy any an-tokantrano any izay manaraka ny vidéo eto amin'ny YouTube ho avy Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Mialoha ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hiara hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra betsaka anao ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao, ny amin'ny mbola ahafahanay hiaino ny teninao indray amin'ity andro asabata mahafinaritra ity. Tompo, mitenena aminay ianao anio ambarao indray izay sitraponao Jesosy, ary mba ho mpiaino mpankatoa ny teninao anay izay tsirairay avy. Koa mitenena amin'ny alalako ianao Jesosy, voninahitra ho anao rery ihany. Aleluia, amen. Ny tenin'Andriamanitra antsika anio dia ao amin'ny Tesalonianina faharoa, toko faharoa teny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary tohizana ao amin'ny Matio toko faha-efatra amby roapolo, ny andinin'ny faha-roa amby folo ka hatramin'ny faha-efatra amby folo. Ny titran'ny tenin'Andriamanitra antsika anio dia ny fiamorana. Ny fiamorana zany hoe mialohan'ny hiavian Jesosy Kristy dia isy ny fiamorana. Vakintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny Tesalonianina faharoa, toko faharoa teny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ny titra: mialoha ny fiavian'ny Tompo. Mangataka aminareo izahay ry rahalahy, ny amin'ny fiavian Jesosy Kristy Tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halako hozongozonina ny sainareo, na ampitahorina ianareo, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, na amin'ny epistily izay toa hoe avy aminay, ary milaza fa efa tonga sahady hono ny andron'ny Tompo. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy nota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana ka mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary milaza ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo, ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misakana azy mba tsy isehony raha tsy amin'ny fotoanany, fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Fa amin'izay dia seho ilay tena mpandika lalàna izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny famirapiratany fiaviany. Amen. Ho tohizantsika ny vakiteny ao amin'ny bokin'ny Matio. Matio toko faha-efatra amby roapolo teny andinin'ny faharoa amby folo ka hatramin'ny faha-efatra amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny titra hoe ireo famantarana ny havian'ny farany. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao ho tonga ny farany. Aleluia, amen. Izay no tenin'ny Tompo amintsika anio indray.